Eto Madagasikara araka ny fandaniana izay nataon'ireo fikambanana iraisam-pirenena miaro ny zon'ny ankizy, raha ohatra misy zaza 10 dia ny 9 amin'izy ireo no milaza fa efa voakapoka na voavono teo anivon'ny fianakaviana. Raha misy ny tanora roa, ny iray amin'izy ireo dia nilaza fa efa niaran'ny herisetra tany an-tsekoly. Maro ny zaza vahaolana isan-taona, indrindra eo anivon'ny fianakaviana na ny fiarahamonina. Raha amin'ny fampiasana zaza tsy ampy-taona indray dia ny 4 amin'ireo zaza 10 dia nilaza fa efa nikarama talohan'ny fahavalo 10 taonany. Any amin'ireo toerana ambanivohitra dia ahina hiaran'ny herisetra bebe kokoa ny ankizy noho ireo eny an-drenivohitra. Amam-polo taonany mahery ny Vozama no niantsehatra teo anivon'ny ankizy, indrindra tamin'ny lafiny ara-panabeazana sy fampianarana. Ny ankizy no ivon'ny asa izay tanterahan'ny Vozama hatramin'izay. Ny ankizy sy ny fianarany, ny ankizy sy ny fivoarany iray aman-dreniny, ny ankizy sy ny kopy fahaterahana, ny ankizy sy ny fahadiovana ary ny fahasalamana, ny ankizy sy ny tontolo iainany, ny ankizy sy ny rano fisotro madio. Nisongatana manokana tamin'ireo asan'ny Vozama ny fampianarana mamaky teny sy manoratra, ny fampananana kopy fahaterahana, ny fanentanana amin'ny fahasalamana sy ny fahadiovana, indrindra fa ny fandraisana tanana ireo ankizy tena mila fitsaboana ary ihany koa ny fambolekazo. Raha tombanana izany dia niantsehatra tamin'ny fanomezana ireo zon'ny ankizy ny asan'ny Vozama. Na eo ary izany rehetra izany dia azo lazaina fa mbola tsy lavorary ny fanatsana zon'ny ankizy, na eo anivon'ny fianakaviana tsirairay izany na eo anivon'ny fiarahamonina. Tsapa fa mbola maro ireo ankizy hiaran'ny fampijaliana sy fanararaotana isan-karazany. Ny antony manokana dia mbola maro ireo ray aman-dreny no mbola tsy mahalala tsara ny atao hoe zo na koa hoe inona moa izany fampijaliana izany. Eo ihany koa ny tsy fahalalana, fa eo ihany koa ny tsy fasahiana mandray andraikitra raha misy ny fampijaliana sy fanararaotana mitranga amin'ny ankizy eny anivon'ny fiarahamonina. Mbola maro koa ny manana hevi-diso efa raiky tapisaka ka tsy mihevitra ny kapoka, ny teny mahery, ny latsa sy ny maro hafa isan-karazany hoy toy ny herisetra fa kosa fitaovana enti-mananatra. Ao ihany koa no mieritreritra fa ny fandaniam-potoana sy fandaniam-bola ny mampianatra ny zanany vavy, satria ny ankizy vavy dia handeha hanambady rehefa tonga ny fotoana. Maro azany mbola mihevitra fa ny vehivavy dia natao mpikarakara tokantrano fotsiny ihany, ka maro amin'izy ireny no esorindreo ray aman-dreny an-dakilasy tsy anatra intsony. Maro koa ny mbola mitana ilay fomba izay mampanambady aloha loatra ny ankizy vavy mba hanamaivana ny vesatra fameloman'ny ray aman-dreny. Ary noho ny fanotrana lalina izay misy eo anivon'ny fianakaviana aza dia maro ireo ray aman-dreny no mandefa ny zanany izay mbola tsy ampy-taona akory hikarama sy hitady vola hanampy sy hamelona ny ankonany. Anisan'izany ny mandefa ny zanany eny an-drenivohitra hanao mpanampy an-tranon'olona, hivarotra, hitaona biriky, hiasa amin'ireo fiara fitaterana sy ny maro hafa. Antony hafa izay mbola mahatonga ny herisetra ihany koa ny tsy fahampian'ny fanabeazana, fa indrindra raha niharan'ny herisetra ilay olona manao izany tamin'ny fahazazany. Noho ny fahitana sy fahatsapana ireo rehetra ireo teo anivon'ny fiarahamonina sy ireo toerana niasan'ny Vozama dia nametraka programa manokana mahakasika ny ady atao amin'ny herisetra mianjady amin'ny ankizy. Inona avy ary ireo asa efa notanterahan'ny Vozama tao anatin'izany.
Voalohany indrindra tena metraka ny code de conduite na ny soro-dalana rahana ho fiarovana ny ankizy. Ny tanjona amin'ny soro-dalana io dia ny fametrahana lamina anaty eo amin'ny sehatra rehetra ato amin'ny vozama, mba samy hitandro sy hanaja ny zon'ny ankizy ary hanao ny adidy manandrify azy amin'izay adidy ho fiarovana ny ankizy izay. Voakasika eo avokoa ny ray aman-dreny, ny mpampianatra, ny mpiasa, ny mpilasaka ny sitrapo ary ireo mpamangy sy mpandalo rehetra ato amin'ny vozama. Ny raha nandinika tamin'ireo mpiasa io soro-dalana io ary nozaraina tamin'ny tsirairay mba hahafantarana misimisy kokoa ny adidy sy andraikitra miandry azy ireo. Faharoa dia nampahafantarana ny mpampianatra ny vozama rehetra koa ny soro-dalana ho fiarovana ny ankizy. Narahana fiofanana sy fampahafantarana ny zon'ny ankizy sy ireo karazana herisetra mpahazo ny sasa koa ny fametrahana ity soro-dalana ity. Maro ary ireo ezaka iarahana mpisehatra rehetra sy ny tambajotra eto amin'ny lafin'ny fanabeazana. Anisan'ny ezaka nataon'ny Vozama ny fampiofanana sy fampalalana ny monitrice eny ambanivohitra izay mikasika ny zo fototra ny zaza izay. Nampahafantarana izy ireo tamin'izany ny zo fototry ny ankizy. Dia manana zo anana ray aman-dreny, zo hianatra, zo salama, zo beazina, zo aneo hevitra. Kanefa ireny zo fototra ireny dia voatsembatsembana noho ny herisetra maro ka nampahafantarana izy ireo tamin'ny alalan'ny fanaovana ny asan-tarika zany ny fampahafantarana ny hoe ina aby ireo karazana herisetra. Ao ny herisetra ara-batana, herisetra ara-tsaina, herisetra ara-nofo, herisetra ara-moraly. Ireo rehetra ireo dia nampahafantarana azy tamin'ny alalan'ny asa tarika sy ny fampiofanana nataon'ny monsieur Ignace. Tamin'izay fotoana izay ihany koa no naharesy lahatra n'izy ireo fa hay azo atao zany ny toroka na miteny rehefa misy ny herisetra mianjady amin'ny zaza eo amin'ny lafin'ny ray aman-dreny, eo amin'ny lafin'ny fanabeazana ny an-tsekoly, eo amin'ny lafin'ny fiaraha-miaina miaraka amin'ny fiaraha-monina ary indrindra mpisehatra rehetra amin'ny lafin'ny ara-panabeazana. Resy lahatra avy hatrany izy ireo manoloana an'izay satria fahalalana azony no ahafahan'izy ireo ihany koa tsy misalasala na matahatra hanatona ny tompona andraikitra voalohany mikasika ireo herisetra izay mianjady amin'ny zaza raha ohatra ka misy trangan-javatra miseho any amin'ny fokontany, mpitandro filamina, ao amin'ireo population ary indrindra eo amin'ireo juge d'enfants. Ireo rehetra ireo zany naharesy lahatra ny mpampianatra ka nahatonga azy ireo nametraka an'ireo fanontaniana maro izay anisany nahaliana azy kokoa ny hoe ahoana ny ataonay raha fa mety trangan-javatra na dia ho tokantrano na ho fiaraha-monina. Anjaranareo ny miteny amin'ny ray aman-dreny, miteny amin'ny fokontany sy ireo trangan-javatra izay mety hita taratra eny amin'ny fiaraha-monina. Vokatra n'izany raha faly izy ireo amin'ny fantaram-pahalalana izay azony. Faharoa, faly ihany koa satria hita ireo toerana rehetra izay tokony aleha rehefa misy ny trangan-javatra. Fahatelo, afaka mijoro ho vavolombelona ho fiarovana ny zaza miaro ny zon'ny zaza any amin'ny toerana iseraseran'izy ireo tsirairay avy. Inona moa ny ao anatin'ity soro-dalana ity? Ity soro-dalana ity dia napetraka eo anivon'ny Vozama ho fitsipipehezana mifehy pazy tombontsoa ny mpiantsehatra rehetra ary ny mpiasa sy ny mpilatsaka sitrapo izay miasa amin'ny ONG Vozama. Ny tanjona amin'ny fametrahana anazy dia ny ho fiarovana ny ankizy. Ny ao anatin'ity zany dia mahakasika kokoa ny fitsipim-pitondran-tena izay tokony ataon'ny mpiasa, ny mpilatsaka sitrapo ary ny pazy tombontsoa indrindra fa ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra. Hita ao anatin'ity avokoa ny adidy aman'andraikitra tokony atao manoloana ny fiarovana ny ankizy.
mba isoroana ny mety ho fanararotana fampijaliana ary herisetra mety hianjady amin'ny ankizy izay. Raha mahakasika ny mpampianatra ohatra dia efa voalaza ato anatin'ity boky ity fa ny mpampianatra dia tsy mahazo mikasitanana mpianatra, tsy mahazo manao teny marary na manompa na mandatsa ny mpianatra, tsy mahazo manao masika ihany koa fa amin'ny fomba hafa zany no ahafahan'ny mpampianatra mampita an'izay fahalalana izay. Voalaza ato anatin'ity sorodalana ity ihany koa ny adidy aman'andraikitra izay tokony ataon'ny ray aman-dreny, indrindra ny fanajana ny zo fototra izay ananany ankizy, dia ny zo isakafo izany ny azo fanabeazana feno, eo ihany koa ny zo tiavina sy anana fianakaviana, ary mbola didin'ny ray aman-dreny ihany koa ny manabe ny zanany araka ny tokony ho izy. Voalaza ato izay ary ezahana mpitana amin'ireo ray aman-dreny mpianatra mba ahafahany mahafantatra mialoha ny resaka zon'ny ankizy mba tsy hatongavany amin'izay herisetra izay. Amin'ny alalan'ity sorodalana ity ny ONG Vozama dia manambara pabe-maso ara-moraly sy ara-dalàna fa manaja ny zo fototry ny ankizy ary miady amin'ny herisetra. Ny herisetra izay adina amin'izao fotoana izao dia ireo herisetra paziny ankizy toy ny fanararaotana mamoa fady, ny fampijaliana ary ny karazana fametsifetsena rehetra izay mety ho ahazony ankizy. Voarara ho an'ny mpiasa sy ireo mpamanginy posta ny mitanila amin'ny ankizy, ny manome fitaovana na fanomezana manokana ho an'ny ankizy anankiray, fa raha ny tokony ho izy dia ny tombotsoa dia ho an'ny ankizy rehetra ao anatin'ny sekoly. Voarara ihany koa ny fisotroana zava-mahamamo sy ny fandraisana zava-mahadomelina mandritra ny fotoana iasana zany ho an'ireo mpiasa sy olona mpamanginy posta ireo. Ary voarara ihany koa ny mitondra ankizy amin'ny moto na amin'ny tomobila na amin'ny toerana mitokatokana zany. Ny antony dia mba ahafahana misoroka mialoha an'ireo mety herisetra sy karazana fanararaotana mety hiatra amin'ny ankizy mpianatra. Marina fa hatreto dia ny fisoroana ny herisetra mety hahazo ny ankizy no ny mason'ny Vozama. Ho an'ny dikana manaraka dia hisoroka amin'ny fampiofanana ireo ray aman-dreny ary toy hatrany ireo asa fiarovana ny ankizy amin'ny herisetra ireo izay mimahazo vana amin'izao fotoana izao.